Alleloia. Dia amin'ny fifaniana lehibe dia lehibe indray raha lasina vavimalala no ionana antsika amin'izao fotoana izao. Faly be mihitsy ny tenako miona aminao eto indray androany hanomboka an'izao herinandro vaovao izao indray tsika anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio mpiambina anatin'ny vavaka fiambenana groupe izay maharesy miaraka aminareo rehetrarehetra ihany koa miaraka amina isan'andro manjotosan'izao fandarana izao. Dia tahiny tompontsika tsirairay avy dia matoky sy mino fa ny tompony hanapaka anantsika rehetrarehetra izay tratrantsika eto amin'ity androany ity ary teniteny manokana anao hoe tonga soa ianao za miny fa tsy kisendrasendra ny atokavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany ny fahasoavan'Andriamanitra ny hanaraka anao amin'izay rehetra aleanao ary matoka fa ity fandarana ity dia ampaherentsika indray amin'ity androany ity ka dia resy lahatra fa tsy taka ny idiranao teto no ivoahanao eto amin'ity androany ity. Raha androany no vao tonga eto dia maharetatra amin'ny farany adindray sasany eo ny raha antsika dia mino fa ifampahery aminay eto ianao. Androany kosa niditra voalohany teto androany nareo efa mpanaraka anay eto dia raha nabavintsika iaina Eliana miary ny aina niditra teto voalohany androany ho tahin'Andriamanitra manokana ianao raha nabavy iaina ary tena hoe ho ataon'Andriamanitra oloha laharana foana ny ianao voalohany fa tsy ho rambony dia ho ambony fa tsy ambany ary dia ho tahin'Andriamanitra izay rehetra ataon'ny tananao dia ho vokatra ny manodidina anao. Alleloia. Tahiny tompo ihany koa raha nabavy Marizô narinaraka azy tao raha nabavy Lina artizanay de Madagasikara Lovlitina tahiny tompo Verselina Marina Tiana Andoandry Mama Balitina Rolianisha Tsiramboaramiel Mama Balitina Razana Monika tonga soa daholo tsika rehetrarehetra Erika Raka Elbetina Eden Sandi efa teto zany talosa androany vao hitako teto fa dia tonga soa Sandolany Irina Mama Balitina Marina Tiana Ajaska Patici dia ao ihany koa Soameva Srantarina Marie Charline Mami Ajaska Patici Tina Rakotoary Zaka Tina Rakotoary Zaka Andoandry Geneviève Andriamananjara tonga soa fambiazana fitahina Tery Ralbenja Mampionina Sandra Akonina tonga soa daholo Tery Ralbenja Andolina Suzelle Kodaleoni Kataka Mamy Sirandry Fabiorazana Kandapa dia tahiny tompo i Jeso Mahery dia tahiny tompo ihany koa Fabiorazana Kandapa ireo mbola tsy voarabako teo dia tonga soa nareo rehetrarehetra maharetatra amin'ny farany. Androany dia hanomboka herinandro vaovao ntsika ary hanomboka amin'ny hery vaovao ihany koa. Alleloia. Vita soamatsara ny herinandrontsika, vita soamatsara ny seminaira hiditra amin'ny fanomana tena ho amin'ny pasika isika ravana malala. Ndao aloha tsika milohan'ny zahatrehetra hanomboka ny fotoana mivavaka ndao petratsika petratan'Andriamanitra aloha ny fotoana ka androany niaraka amin'ny keto dia rahalahy Tojo Mikael Valialomaina nivavaka ho an'ny fandarana metraka amin'ny fotoana petratan'Andriamanitra dia hitondra ny ten'Andriamanitra eto raha nabavintsika Suzelle avy any Suisse ary nitondra ny vavaka ho an'ny firenena dia raha nabavy Marizô avy any États-Unis ka andao ary loha ary to dia ampandrotsika ary loha rahalahintsika Tojo hivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo rahalahy Tojo anao ny fitenenana. Tainy Jesosy pastera tainy Jesosy koa tsika rehetrarehetra izay tonga soamatsara mivavaka fiambenana voany dia hiaraka hivavaka tsika. Jesosy malalo tsotra betsaka fa mbola entindrainay mbola eno tenao mbola misy indray ny fandarana Jesosy
satria dia tena aina ao anay Jesosy tena hoe solika ao anay isan'andro mampahery ny ara-pananay. Zao vavaka zao dia tena misaotra anao era-poeran-tsaina satria dia noho ny fitiavanao Jesosy tsy noho ny fitiavanao anay dia tena hoe kolokoloanao anay ataonao ohatra ny mikarakara voninkazo Jesosy dia tonga tondrahanao kely dia jerijeronao matetitetika dia ataonao izay mahasoa anay sy mozesika rehetrarehetra dia tena hoe misaotra anay ny amin'izany zavatra ataonao zany satria dia tena tsapanay Jesosy tsapanay ny fitiavanao anay indrindra fa ny atrehanay ny patsika izay tena famonjena lehibe ao anay dia tena hoe misaotra anao Jesosy tongava eto ianao Jesosy tena manatrika eto ianao tena hoe ny herinao masina no ombana eto Jesosy raha kofindrahanao ny connexion ny telefona tsirairay avy ny ranomasina tena navatsava amin'ny lohany tsirairay avy anokatra ny masom-panahy anokatra ny lohanay ahafahanay mitahiry indray ny teninao sokafo amin'izany ranomasinao zany ny fonay ahafahanay mitahiry ny tenao tena hoe ao am-ponay ny andraiketanay ny tenao Jesosy mba tsy ho very mba tsy ho adino fa tena hoe miraikitra tena hoe atao ohatry ny raketan'ny teninao tamin'ny teny nididin'Andriamanitra tamin'ny vato tamin'ny vato fisaka dia izany ny raketan'ny teninao am-ponay Jesosy dia tena hoe mitenena fa mihaino anay mpanomponao tendreo lelan'ny mpanomponao izay tondra ny toriteny io pastera Melabelatra io vakoka firenena dia tena hoe ianao ny asa Jesosy satria dia mila anao zao fandaharana zao dia tena hoe izay any an-dalana Jesosy nefa te hanatrika an'izao fandaharana zao dia ny tananao mahery izay tena lava mahavonjy ny anangona ny rehetrarehetra mety mbola misy miasa na tsy haiko avy ianao ny ahatonga anazy tonga eto miaraka aminay fa eny ny teninao indray androany dia tena hoe ny fitaovana rehetrarehetra Jesosy dia akiny feno am-pelantananao fotoana rehetra ny vavaka ny hira ny rehetrarehetra dia tena hoe ianao ny anatrika eto Jesosy satria dia tena tianay ianao miaraka aminay dia hoe misaotra Jesosy voninahitra teo anao sandratana teo anao izay tsy voatongotra Jesosy dia ianao ny hameno an'izany sady satria votsany ny vavako tsy mahatakatra firy ny saiko fa za mahafantatra fa ny Jesosy ko mahatakatra lavitra be ianao Jesosy ny hameno an'izany dia misaotra ray masina tianay be voninahitra teo anao aleloia tiana ianao Jesosy amen. Aleloia mankasitraka indrindra andala todintsika tao anatin'izay vavaka fanomboana matsiro dia matsiro izay araka ny teniko taminao teo hoe hiatrika pasika atsika izay ndray zao programantsika manaraka zany dia fetrehantsika ny pasika izay tanterahantsika amin'ny 15 ny volana avril ho avy zao zany afaka 10 andro zany tsika anotanteraka an'izany pasika izany so sadytsika dia fanomana ny tenantsika ny fotsika ny saitsika sy ny fanahintsika mba homendrika tokoa an'izany pasika izany. Halleloia. Jesosy ry havana hiatrika pasika fangiry firiana fanaitainana rahatrapo isika kosa tena hiatrika an'izany atao hoe pasika zany tsika amin'ny resaka fahadiovam-panahy ary izo sady dia mitenanao hoe omany ny ara-panahinao fa izay madiovam-pony ahitan'Andriamanitra mila mahitan'Andriamanitra sika amin'ity pasika ity ahitany voninahitr'Andriamanitra andeha ataontsika tira mahafinaritra be ity izay menakavy kely androany dia tena rehefa nivavaka ny hariva teo dia tena nametraka mihitsy hoe Jesosy tena dibara vaovao indray. Halleloia. Dingana manaraka indray zany dia nihetrehantsika ny pasika vita indray ny pasika dia misy dingana hafa indray ataontsika zany hoe tsika tsy mahazo very tsy mahazo latsaka mihitsy ravana malala tsy mahazo latsaka mihitsy tsika ny amin'ny ara-panahintsika ny voantsika vao mitady ho latsaka kely dia andao averina amin'ny laoniny mitady ho latsaka kely andao averina amin'ny laoniny fa sitrak'Andriamanitra ny toerantsika amin'ny firetana ara-panahy na inona zava-mitranga na inona midona na inona zavatra lalovana dia mila manana an'izay toe-panahy dia averintsika agnataka amin'Andriamanitra mitsika Jesosy mba averenao amin'ilay fitiavana voalohany zay raha azonao atao ilainay izany ndao ary aoriana tititsika teo dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra meno finaritsika rehetrarehetra.
sara naizanaiza taminireny mitorombieny fiainambafaka mbola mitoy vesatapaka le afanana taminy lasaizy ankehitry eto avitady anao mandritry ny alaka hatramizao anavaozako meny avaoziko meny ombeny ity otompo ity otompo rasoao rasetraka favereo ralavitranao ivery mindray ivery mindray lay afanana voany fo lay fitiavana voalohany aminy sy ny foto ny fiainam-panaky manao ao sotratrany andro miletika miantsoantso fo matetika ampianarao haianisy izay mety hoaroko sis sofo fafanianarana amin'ny andro ny ampakarina Velo mitangeto yan Avelo baito man Kansuantso anao Yune wantungo dyan Iti otompo Iti otompo Rasuau rasechakau Favero ralavitranau Ivery mindray Ivery mindray Lay afanana voany fo Lay fitiavana voalohany Avelo mitangeto yan Avelo baito man Iantsoantso anao Yune wantungo dyan Iti otompo Iti otompo Rasoau rasechakau Favero ralavitranau Ivery mindray Ivery mindray Lay fanana voany fo Lay fitiavana voalohany Halleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra zany izy zany a marina zany ry havana malala. Alao verina amin'ilay fitiavana voalohany fa veritsika raha lavitra an'Andriamanitra. Zay zany tena torohevitra tena atoroko anao androany. Tsika ry havana rehefa raha lavitra an'Andriamanitra tsika na eo amintsika ny zavatra rehetrarehetra dia tsisy maminy amintsika ireo rehetrarehetra zao. Fa na tena teneniko anao hoe tena anaty trano bongo kely mety hoe miaraka amina vary sosoa kely tsisy laoka fa misy fanatrian'Andriamanitra fa teneniko anao fa tena misy fifaliana zany. Tena misy fifaliana ary misy fiadana, misy hafanana. Tsy mahavita ninino tsika. Jesosy efa niteny fa raha misaraka amintsika tsy mahavita manao na inona na inona
ataontsika tena hiezaka tsika mieza foana isan'andro tsy ala amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy ho tapasaraka amin'Andriamanitra. Dia raha ohatra ianao tsy fantatra fa lasa any amin'ny fitiavana fahafiry zao ianao dia za teny aminao hoe ndao hiverina amin'ny fitiavana voalohany fa mahasoa ny fanahintsika zany mahasoa antsika zany. Makasitraka tsy haiko rehefa nakasitraka ny lalatotra teo mety variana. Jesosy hoe maly fitianao tamin'ny vavaka matsiro mamy izay nataonao teo rahalahy dia mahereza hatrany amin'ny asan'Andriamanitra lalatojo. Mbola lalatojo ihany aloha niverina amintsika eto androany milo nidirisika amin'ny ten'Andriamanitra dia zao manana fijona vavolombelona izy. Fijona vavolombelona mahafinaritra irariana mba hampahiry antsika rehetrarehetra ihany koa. Irentsika tsy nijery ny fijona vavolombelona teto dia ndao mba asiantsika mitondra fijona vavolombelona raha latojo amin'izao fotoana izao. Dia ao aorianan'izay tsika azafady aorianan'izay tsika vohitra amin'ny ten'Andriamanitra miaraka amin'ny ranabavy sy Israel. Tahian Jesosy ary tsika rehetrarehetra mino finaritra. Tahian Jesosy raha latojo anao ny fitenenana. Alleluia. Dia faly miarahaba antsika rehetrarehetra indray ny tenako amin'ny Jesosy tonga soamantsara eto. Androany aravana dia hijoa vavolombelona satria misy asan'Andriamanitra ngeza be nataony teo amin'ny fiainako. Dia tiako hijoa ny vavolombelona anao ampahirezina anao indrindra fa tsika mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra, atsika izay manohatra ny marika amin'ny bibidia. Dia marika amin'ny bibidia moa dia efa fantatsika fa resaka vaksiny io no misy marika amin'ny bibidia. Dia zao ravana malala anay nanomboka tamin'ny Desambra dia tenen'ny mpampianatra hoe ianao mila manao vaksiny fa raha tsy hany dia tsy azo mianatra intsony ianao, tsy mandray karama intsony ianao. Dia ozy hoe hatramin'ny 15 mars zany dia raha vao tsisy passe sanitaire, tsisy hoe tsy vita vaksiny na guéri tamin'ilay maladie, zany hoe sitrana tamin'ilay aretina Covid dia tsy mahazo mianatra intsony, tsy mahazo miasa intsony. Dia hoe tsy mandray karama intsony ianao manomboka ny 15 mars raha vao tsy manana an'izay anankiroa zay. Na zany ianao nanao vaksiny anankitelo mihitsy izy 3e dose tsy mety intsony raha hoe ray sy roa fa tsy maintsy telo izy nataonao 3e dose nanao vaksiny telo ianao. Na ianao guéri sitrana tamin'ilay aretina zany. Dia nandeha ny fotoana, nandeha ny Desambra dia efa orohorono foana ianao ohatra zao manao fa vaksiny ohatranao. Dia za moa tena anazy hoe za tsy hanao vaksiny. Dia ozy hoe tsy maninona zany fa ohatran'izao dia nomeny zavatra be dia be ohatran'ny hoe information momba ilay hoe resaka vaksiny ohatr'izao miaro amin'ny aretina ohatran'izao. Fa za ny tena anazy hoe za tsy manao vaksiny. Dia nanomboka ny mafy ihany ny fanenjena soatr'izany ny pression mafy. Dia nandeha ny fotoana, nandeha ny janvier dia tena hoe na ny ampiasana ohatr'izany ianao mivaovao voaroka ty Allemagne indrindra voaroka à partir ny 15 mars tsy mandray karama intsony izay tsy vita vaksiny na guéri tamin'ilay maladie. Dia nanomboka teo zany za moa efa tsy hanao vaksiny raha teo dia ny solution zany hoe ho guéri hoe ho sitrana amin'ilay aretina voan'ny Covid zany teo sitrana. Dia niezaka amin'izay niezaka nijery olona dia olona voan'ny Covid reny dia makena akaikiny iny dia dia miresaka aminy dia tena ataoko mifanakaiky kely aminy eo mihitsy fa tsy nety vo mihitsy, tsy narary, tsy nety vo mihitsy, tsy vo mihitsy. Nandeha ny fotoana nandeha dia natao niezaka, nisy olona miteny manao ohatran'izao dia voan'ny Covid, atao ohatran'izao minana an'izao, hoanina ty dia manao an'izao dia natao fa tsisy nahoy. Dia farany diosika hoe dia efa Jesosy efa mijoro amin'ny sitraponao dia efa sy fandehana sy zavatra mitranga fa vonona hiatrika dia nangatabavaka nangatabavaka tamin'ny fandarana zoko mampionina sy pastera ny groupe izay maresy isaorako manokana eto mihitsy satria niara nitondra bavaka atao anatin'ny zavatra mafy miatrika an'izany dia nandeha ny fotoana, nandeha ny janvier dia tsy mbola tsisy solution hoe inona solution. Nandeha ny février mbola tsy dita eny hoe inona tsisy hoe inona. Dia mpampianatra efa hoe manao vaksiny tsy handray karama intsony ianao manomboka amin'ny 15 mars izy mpampianatra raha vao zany nataonao. Dia za moa nandà foana
tena Jesosy ho hitanao zao fijoroana zao a tena ianao a nitikiko Jehova de zay fandehany fandehany a zay mitranga de mitranga fa vonona hiatrika de rehefa avy eo nandehan'ny fotoana de tonga am'izay ny mars am'izay zany eo am'izay vao tena mitaitana hoe hoana ary nitranga de tena tsy handray karaha-matsolo marina hoe de tena voaroaka marina ve de tena ohatr' hoe de betsaka amin'ny fanontaniana ao an-tsaina inona ny atao inona zao tena angataka tamin'Andriamanitra hoe enganeo Andriamanitra mba farafaratsiny za mba mahazo tapakarama marsa satria mba efa miasa 14 marsa ihany ianao hatramy 14 de mba mba mahazo tapakarama zao no Andriamanitra amin'ny 14 mars de nandeha ny fotoana nandeha de efa avy eo a tena salama foana tena tsisy symptôme mihitsy hoe covid tena salama be tena salama fa zao rehefa namilala nisy andro sabata anankiray zay tadidiko mandraky tiany androany sabata anankiray teo eo amin'ny 10 mars sotrotro zany teo eo de ny falifaly nandeha ny fandarana rehetrarehetra miaraka taminareo teto amin'ny falifaly sotra zany fa rehefa avy eo rehefa alina am'izay a de natory somatsara tsy niesetra nininy fa riavana malala rehefa ny fo am'izay maraina fa tena tonga de na raha zany ny tentako ahoana ro azy any ratotro ny fanipanina zany a ahoana ro azy any de efa avy eo tsapako ohatr'izao mafana inona ro mahazo ana fa nahoana ro fa naninona de rehefa avy eo am'izay nandeha nanao test am'izay fa voan'ny corona riavana malala voan'ny covid fa tena hoe tena tsy navelan'Andriamanitra angaingaina fa tena osin'Andriamanitra na de matory azy izy de omeko malalaka ihany zany fa tena nitain'Andriamanitra riavana malala de tsoroko fahavolombelona anao to voninahitra Andriamanitra satria de tena zavatra ngeza zany a tena hoe za matory somatsara tsy mieritreritra ninona fa Andriamanitra niasa tao anatin'ny alina manginy tena tiako riavan'Andriamanitra ary tena miasa amin'ny fiainako Andriamanitra de tena hoe nanokatra lalana araka n'izany hira zany mihitsy hoe tsisy miezaka ho any tady lalana hoe aiza ny atao inona ny atao tsy misy mihitsy fa tany ambony no nilatsaka ny lalana aleloia tany nanokatra lalana Andriamanitra de trany ambony nanavitra na mitondra taratasy am'izay fa sitrana tamin'le aretina tsy voaroaka aleloia de raha avy eo am'izay a nandray karama tamin'ny marsa teo a tsy tapakarama riavana malala osin'Andriamanitra ianao mieritreritra hoe tapakarama fotsiny ve fa za manana hevitra maso anao zanako a aleloia de omeko karama feno ianao a sady zao tsy voaroaka ianao sady tsy voaroaka nahazo karama feno a aleloia voninahitra ho n'Andriamanitra reny any a tena lehibe ny zavatra nataony tamiko de sady ampahereza anareo hoe mahireza mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy afabaraka zany zay miaraka amin'Andriamanitra ary manokatra lalan'Andriamanitra aleloia de voninahitra ho anazy reny any a de rasalaza ho anazy a akalazaina mandrakareva izy a fa tsara loatra aleloia amen. Aleloia. Mahafinaritra le fijona vavolombelona tsara Jehova mety raha misy olona voandroambo mena ny fandarantsika de tena hoe tena sao de mba fandaran'olona adala reto amin'ity fandarany ity hoe ny olona zany covid zany itsoahana ny atsika ny olona eto amintsika lasa mihitsy manakaikikaiky olona voan'ny covid mba maninony mitady covid ampimialy ten'Andriamanitra retin-dralatoy teneniny kely teny hoe na de matory aza de meko ny malalaka ihany zany zany izy teo patriny izy zany de izy Andriamanitra meko ny malalaka ny covid rehefa zay nitany fomba mahasoa azy tsisy zatra zay tsy hain'Andriamanitra atao riavana malala ary za teteny aminao fa ny atsika ny olona ny covid mety mahafaty fa ny atsika reny anokafan'Andriamanitra lalana izy any tsy efa voan'izany teto tsika ohatry nisy maromaro any zay efa voan'ny covid teto zay a fa tsy mbola nisy lavin'ny covid tetina ray ary hatramin'ny siny ka ho raha mbola isy koa ary a de hotahin'Andriamanitra ao anareo zay tsy nahazo an'le resaka tamin'ny 15 mars zany zareo a de manomboka eo tsy mandray karama tsy mahazo miasa tsony a satria miasa amin'ny resaka santé mantsy ry lalatojo any Allemagne de tsy mahazo miasa teo de very asa zay tsy vita vaksiny efa elo io nanomboka raha-pitandremina fa teto de fampaheritsika fa aza manao vaksiny aza manao vaksiny joroa hatramin'ny farany ao ihany ny maha olombelona ndraindray hoe somary
ahoana tokoa re zany ahoana no avy amin'izany tsisy azy zany zay moa nampahitety foana hoe Andriamanitra tsy hijeranareo fotsiny zany halleloia fa mijoro fotsiny fa raha mijoro dia anjaran'Andriamanitra ny ambony sisa rehetra dia mijoro ny andry tsy natahotra no avy dia inona ny condition na vita vaksiny na voan'ny covid dia sitrany dozy Andriamanitra aisy tsy vita vaksiny aloha tsy zay aloha fa ataoko voan'ny covid fa sitraniko ihany halleloia dia sitrana somatsara dia tsy voaroaka rehefa jerety izy salama be tsy naninona akory voan'le covid tsy nienana ampoany ary mbola ho avy aty aminay halleloia raisina hiatanandrokofany ny koa tsy matahotra covid ny tokantrano dia tahin'ny tompo zany ny Andriamanitra rehefa miasa rehefa manao malala aza manahy aza matahotra ny anjarantsika dia ny mijoro anjaran'Andriamanitra ny sisa halleloia mahafinaritra raha latoja mahafinaritra fa dia tahin'ny tompo dia mahereza dia Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny amaly fitianao tamin'izay fijona vavolombelona nahafinaritra dia nahafinaritra zay tsaroa keto mantsy fa raha navavy sy izay liko ohatra zany aga be mihitsy mivadiny andeha voyage zareo tamin'izay dia rehefa tamin'ireny na ianao voan'ny covid sitrana na ianao vita vaksiny vao afaka mandeha voyage tratra ny covid raha navavy sy izay fa nandeha mitsinjatsinjaka be erantrano izy teo mivadiny hoe voan'ny covid aga mivadiny ianao tika sao dia efa mba tena misy tsy mety kely fa zany be dia ampafaly ianao ny olona voan'ny covid zany manjolitra sasany ary to dia mamono tena voan'ny covid tsy dia hitsara fa itsika eto hafa mihitsy ka ny Andriamanitsika eto Andriamanitra mahafinaritra be ary Andriamanitra mahay manao zavatra anankiray misy tanjona ngezabe ao ambadika zany isaorantsika n'Andriamanitra zany isaorantsika raha natojo nijoro vavolombelona tamin'izany zavatra mahafinaritra be zany mahereza daholo tsika tsirairay avy eny ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika izay entin'ny ranabavitsika Suzel dia meno finaritra ary tsika tsirairay avy dia aorian'ny toroteniny velony eto indray mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra tahaka ny mahazatra ihany ndao ary tahi tompo ary ranabavy Suzel anao ny fitenenana tahin'ny tompo pastera dia tahin'ny tompontsika rehetra ten'Andriamanitra izay ifampaherezantsika indray ry havana amin'ny alina aty dia ho hitantsika ao amin'ny Marka azafady Matio 1:20 andininy 20 ka mitsahatra amin'ny 2:20 Matio 1:20 andininy 20 ka mitsahatra amin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry ny nitenenan'i Jesosy mafy ny tanàna izay nanaovany fahagagana maro. Ary tamin'izany dia vao niteny mafy ny tanàna izay nanaovan'ny akamaroany asany lehibe izy satria tsy nibebaka ireo ka nanao hoe lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidona natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo dia ho nibebaka efa ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenina ireny. Fa lazaiko aminareo fa moramora kokoa no amin'ny Tiro sy Sidona ny amin'ny andro fitsarana noho no aminareo. Ary ianao ry Kapernaoma, asandratra hatrany an-danitra va ianao? Hietry hatrany amin'ny fiainatsita ianao. Fa raha mba tany Sodoma natao ny asa lehibe izay natao teo aminao dia ho naharitra mbaraka androany izy. Fa lazaiko aminareo fa moramora kokoa ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny aminao. Jesosy ry havana, rehefa tety ambony tany izy dia betsaka tokoa ireo faritra izay nandalovan'i Jesosy ry havana. Anisan'izany ireto tanàna izay voalaza ny soratra masina eto reto dia Betsaida, i Korazina ary Kapernaoma izany. Ary Jesosy ry havana rehefa nandalo tamin'ireto tanàna reto dia tsy vitany hoe nandalo fotsiny ihany fa nanao zavatra lehibe tokoa izy Jesosy tamin'ireto tanàna reto. Betsaka ny fahagagana izay nataon'i Jesosy tao, betsaka koa ny fitoriana izay nataon'i Jesosy tamin'ireto tanàna reto. Ho jerentsika ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Marka
any amin'ny marka 9 andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tamin'ny Betsaida izy, ary nisy mitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy ka nangataka taminy hanendry ilay jamba. Ary nitantana ilay jamba izy ka mitondra azy teny ivelan'ny tanàna. Ary rehefa noro rano ny masony, dia napetrany tany ny tanany, dia nanontaniany hoe izy, mahita zavatra va ianao? Dia nandrandra lehilahy ka nanao hoe, mahita ny olona aho, fa toa azy ny fijeriko azy saingy mamindra. Dia napetrany tamin'ny masony indray ny tanany, dia nibanjina lehilahy ka nahiratra tsara, ary hitany miharihary ny zavatra rehetra. Ary Jesosy nampody azy ho any an-tranony ka nanao hoe, aza makao an-tanàna. Amen. Zay ry havana, dia io ry havana dia anisany fahagagana izay nataon'i Jesosy tao Betsaida, izany hoe nanasitrana an'ity lehilahy jamba ity. Ary tsy izany irery ihany nataon'i Jesosy, fa betsaka ny zavatra nataony tao. Nisy marary tao nositran'i Jesosy, nisy marenina tao lasa naheno ry havana, nisy maty tao natsangan'i Jesosy, nisy olona demoniaka tao nafahan'i Jesosy tamin'izany fatorany devoly izay nahazo an'izy ireo izany. Tena tsy voatanisa tokoa ry havana raha ny fahagagana izay nataon'i Jesosy tamin'ireto tanàna ireto. Faritako eto mazava tsara aloha fa tsy hoe ireto tanàna reto any no nanaovan'i Jesosy an'izany asa lehibe izany, fa ireto no voalazan'ny tenin'Andriamanitra izay vakintsika androany. Dia Jesosy ry havana rehefa nanao an'izany fahagagana lehibe izany, nanao an'izany fanasitranana izany, dia nanana tanjony izy. Dia ny tanjon'i Jesosy ry havana dia nitondra ny filazany tsara tamin'ireto olona reto ry havana. Nitondra ny filazany tsara ny fibebahana, nitory tamin'ireto olona reto fa izy dia Andriamanitra. Nitory tamin'ireto olona reto fa amin'ny alalan'ny rery ihany no ahafahana mahazo famonjena. Nitory tamin'ireto olona reto izy mba hiala amin'ny fahotana ry havana, mba hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanao, hiroso amin'ny batisa, hanolo tena ho an'Andriamanitra ry havana. Andriamanitra ry havana raha manao zavatra amin'ny fiainan'olona anankiray izy, dia tsy hoe ny hanasitrana n'olona iny ihany, tsy hoe ny hamany problème n'olona iny ihany ry havana no tanjon'i Jesosy, fa mba hanolorany n'olona iny tena, mba hanapahany n'olona iny hevitra hiala amin'ny fahotana ry havana, hiala amin'ny ratsy fanao, hibebaka, dia handray an'Andriamanitra, handray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Izany ry havana ny tanjon'i Jesosy rehefa manao hetsika izy eo amin'ny fiainanao. Ary isika ry havana dia tena hoe tambatambazin'i Jesosy mihitsy, tambatambazin'Andriamanitra mihitsy amin'ny alalan'ny valim-bavaka maro isan-karazany, amin'ny alalan'ny fahasoavana maro isan-karazany, amin'ny alalan'ny fitahiana maro isan-karazany ry havana, mba ahafahantsika manantona azy, mba ahafahantsika ho resy lahatra fa izy dia izy irery ihany no Andriamanitra tokony hametrahantsika amin'ny fiainantsika. Izy irery ihany no mahavitantsika, izy irery ihany no tokony ho tompointsika ry hava-malala. Aleluia. Nefa ny zavatra nampalahelo ry havana dia izao rehefa niezaka nanao an'izany asa lehibe izany Jesosy ry havana tamin'ireto tanàna reto dia tsy mba niala tamin'ny fahotana izy ireo, tsy mba hoe nanapa-kevitra izy ireo hibebaka ry havana, fa vao may ohatry ny hoe natao fitadiavana arena, natao fitadiavana fahasalamana, natao fitadiavana valim-bavaka fotsiny ry havana Jesosy dia rehefa azon'izy ireo ny zavatra izay nilain'izy ireo tamin'Andriamanitra, zavatra ara-nofo ry havana, dia niverina tamin'ny fahotan'izy ireo, niverina tamin'ilay
fiainany taloha izy ireo ry havana, fa tsy mba nandray an' Jesosy izy ireo, tsy mba hoe niaino an'ilay zavatra izay nitoriana tamin'izy ireo ry hava-malala. Ary efa nahita zany ry havana Jesosy dia tena nalahelo izy satria tena hoe tsy izay mihitsy no zavatra nieritreretiny rehefa andalo amin'reto tanàna reto izy. Tsy nieritreritra mihitsy Jesosy hoe tsy hakasika an'ireto olona reto izany asa lehibe izay nataon'i Jesosy tamin'izy ireo izany. Fa izany nahatonga an'i Jesosy eto nilaza hoe lozanareo ry Korazina, lozanareo ry Betsaida, lozanareo ry Kapernaum, fa ho mafimafy kokoa no hitsarana anareo amin'ny andro farany. Ry havana, tena mamperitreritra tokoa ry havana izany tenin'Andriamanitra izany. Eto ry hava-malala dia mba metram-panontaniana amintsika tsirairay avy indray. Efa impiry ianao izay no nahazo valim-bavaka teto ry havana? Efa impiry ianao izay no nahazo fanasitranana teto ry havana? Efa impiry ianao no nisy zavatra tena hoe nangatahany noentina mbavaka teto dia ho azonao ry havana ilay zavatra nangatahanao? Dia moa ve mba nisy zavatra nataonao ho sehatra izany valim-bavaka izay azonao izany ho an'i Jesosy ry havana? Moa ve mba manoloana izany valim-bavaka izay nomen'Andriamanitra anao izany dia mba nisy fanapahan-kevitra sy faniriana tany anatinao tany hiala amin'ny fahotana ry havana, hanolo-tena ho an'Andriamanitra ry hava-malala? Anjaranao no mamaly izany fanontaniana izany. Fa raha izaho manokana ry havana dia nisafidy ny hanolo-tena ho an'Andriamanitra rehefa tonga tamiko ry havana niantso aho, rehefa hitako ry havana fa nomen'Andriamanitra ahy izay rehetra izay nangatahako taminy rehefa tao anatiny olana ry havana dia nangataka tamin'Andriamanitra dia novaliany izany fangatahako izany dia nanapa-kevitra ry havana mba hanao zavatra ho an'Andriamanitra, nanapa-kevitra ry havana hiala amin'ny fahotana, nanapa-kevitra ry havana hanolo-tena ho an'Andriamanitra, dia nanapa-kevitra ry havana niroso tamin'ny batizan'ny fibebahana ry havana. Satria tena zava-dehibe tokoa izany batizan'ny fibebahana izany, satria anisany dingana anankiray izany izay ampisehoantsika an'Andriamanitra fa tena vonona tokoa tsika hiala amin'ny fahotana ry hava-malala. Mino ry havana fa matoa isika tsirairay avy reto mbola mijanona eto, mbola mihaino an'izao fandaharana izao, mbola miandrina amin'ny firy alina an'izao fandaharana izao ry havana, dia efa samy efa nandray fahasoavana teto daholo isika, samy efa nandray valim-bavaka teto daholo isika, samy efa nisy zavatra noraisintsika avy amin'Andriamanitra teto ry havana. Dia noho izany valim-bavaka izay noraisintsika teto izany ry havana, dia andao ry havana antsika napa-kevitra amin'izay andao amin'izay antsika hanolo-tena ho an'i Jesosy, andao amin'izay antsika hibebaka, andao amin'izay antsika tena handray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, mba ho sanatriany tsy ho avy amintsika izany tenin'Andriamanitra izay niatra tamin'ireto tanàna anankitelo reto izany ry hava-malala. Ingany mba tsy ho sanatria ho izy amintsika tsirairay avy reto koa no hiaran'izany tenin'Andriamanitra izany hoe ho mafy no hitsaranatsika noho tsy ny bebahantsika tamin'Andriamanitra. Dia izany koa ry havana no tiako hisarihana ny saintsika tsirairay avy indray amin'izao alina izao hoe ho
ho antsika rehetra izay efa eto foana isan'andro matoantsika eto ry havana dia anjon'Andriamanitra izany. Ho antsika izay efa migoka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra eto amin'ny alalan'ny valimbavaka izay azontsika eto ry havana dia tsarovy fa tsy hitovy mihitsy ny tsaranantsika rehetra izay tonga eto amin'izany fotoam-pitsarana izany izay ho antsika rehetra izay maheno foana ny fahamarinana izay toriana eto isan'andro dia ho mafimafy kokoa ry havana ny tsaranantsika tsirairay avy izay maheno an'izany nefa isika tsy mivavy tsy miova nefa isika tsy mirona no ny tsarana an'ireo olona izay tsy mbola naheno ny fahamarinana izay toriantsika eto isan'andro na ireo olona izay mbola tsy nahatsapa an'izany hoe fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra izany tamin'ny fiainana. Tena tsy hitovy ry havana. Eto ny ten'Andriamanitra dia tena milaza amintsika mazava tsara mihitsy ny amin'izany. Tsy hoe natao ampitahorana antsika ry havana izany ten'Andriamanitra izany, fa matoa isika mbola nampahenoan'Andriamanitra n'izany teny izany, teny ny fitiavany antsika izany mba tsy hihatra amintsika n'izany teny izany. Ka aoka isika ry hava-malala samy andiny tena dia samy bebaka dia haningo tena ho an'Andriamanitra amin'izay ry havana. Mbola tsy tara isika raha izao nanolo tena, mbola tsy tara isika raha izao nanapa-kevitra hirosa amin'ny batisan'ny fibebahana ry havana. Fa aoka isika ry havana hanaiga ny hiala ny fahotana amin'izay. Dia mino ry hava-malala fa nampahery antsika tsirairay avy indray izay ten'Andriamanitra izay dia voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mahakasitraka raha nabavy Suzelle ten'Andriamanitra ny ombanao tena mahafinaritra loatra ny toriteny ary mahampisaina ary manome alalana anay toriteny mba anaitra ny olona amin'ity androany ity. Alleluia. Mankasitraka ary dia Jesosy Kristy amaly fitianao raha nabavy Suzelle tamin'izay asan'Andriamanitra izay vitanao teto, izay zava-dehibe tokoa fa tsy vankely dia izy amaly fitia anandratra anao foana koa ny Andriamanitra, ampahery anao hatrany hatrany amin'ny asan'Andriamanitra izay ataonao rehetrarehetra, ombanao sy ny fiainanao rehetrarehetra manontolo ny tokantranonao ny asa mandraranao ny Andriamanitra. Misaotra indrindra tongotra dia mitombo fahasoavana. Alleluia. Matio 1:12. Marina mbola tsy voarabako tao ambadimbadika tao Fontaine lalana irina Erika Rack Zamina Amboaratsiky Angela Io Fity ireo mbola tsy narabeky teo daholo ohatra misy vahiny vitsivitsitako teo fahagazana fitahiana Bert Saba Yama tahiny tompo teny Rakoto Arzaka isika rehetrarehetra izay ary ambony ihany tahiny Jesosy. Mateo 1:20 dia ny 20 ny anaran'i Jesosy. Ny soramary dia nitenenan'i Jesosy mafy ny tanàna izay efa nanaovany fahagagana maro. Voalaza tenin'Andriamanitra moa fa ny fahagagana izay nataon'i Jesosy dia tsy voaisa ary tsisy boky omby an'izany ny tenin'Andriamanitra. Ary ireo tanàna izay voalaza ireo dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nanaovany fahagagana maro. Dia tsy izy izany fa Korazina, Betsaida ary Kapernaum. Nanaovan'i Jesosy karazana asa ngeda be dia be fahagagana, fiovam-po, fahasoavana nataon'i Jesosy tao amin'ireo tanàna anankitelo ireo. Ankehitriny
ireo tanàna ireo dia tsy misy tsy hita anaty saritany intsony ireo tanàna telo ireo satria tratra ny ozina nataon'i Jesosy io. Lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida. Fa inona ny zavatra mitranga? Fa maninona no asiana soa dia avy eo voaozina ilay olona. Satria izao Jesosy raha nanao zavatra tao dia tadidinao ry havana fa ny antsika rehetra izay ataon'Andriamanitra dia mitondra antsika foana. Raha sitrana amin'ny aretina antsika dia iny zavatra iny tian'Andriamanitra hitondra antsika foana makany aminy. Ny antsika rehetra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika zany dia entin'Andriamanitra foana akakezana antsika aminazy, hatongavantsika ao aminy. Ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia mba hanan'Andriamanitra tanjona ho any amin'ny fiainana mandrakizay tsika. Tsisy ataon'Andriamanitra hoe Andriamanitra hoe ataotao fotsiny izany hoe ataotao misy antony avokoa. Raha nanao zavatra zany Jesosy androany dia ny zavatra faniriany fahagagana ataony tamin'io tanàna io tamin'ity olona ity dia mba hanao tahaka an'ireo olona rehetrarehetra izay matetika ao amin'ny Baiboly rehefa avy hanaovany zavatra dia mitonga manaraka azy. Vao tamin'ny herinandro itsika tanaty seminera no nijery ny tantaran'i Bartimeo Jambo. Dia vao nahiratra izy dia inona nataony? Nanaraka an' Jesosy. Misy boka sitrana dia nanaraka an' Jesosy. Eny fa na dia anankiray tamin'ny 10 aza ny verina dia efa zava-dehibe aminy zany. Ny tanjony zany dia izao, hanao fahagagana amin'ny fiainan'ny olona mba hahatonga ny olona iny hanakaiky azy bebe kokoa. Zany nge ry havana ny mahatonga an'Andriamanitra tsy misalasala manome valimbavaka antsika mba hahatonga inona? Ianao ve raisinao fotsiny ty zavatra ity hoe raha mananjanaka ianao dia raha omenao fanomezana izy hitondranao zavatra tiany izy dia inona moa ny tanjonao? Tsy mba hazo bakely aminazy, mba hazo an'le godingodinkeliny aminao, misaotra dada, misaotra neny, dia eo aminao dia vao mety ianao reka nanomezanao azy zavatra. Sa hoe tsika misy mifidy zany hoe manome zavatra ny zanantsika dia lasa ny zanantsika mitsokatra mety tsy tia antsika. Tsisy misafidy an'izany kosa angamba na dia iray ary. Andriamanitra ohatra izany ihany koa. Andriamanitra ohatra izany. Raha omeny anao izay tianao androany, tsy ny mba handehananao hitsoaka azy, fa ny ahitany anao hiteny aminy eo misaotra Andriamanitra. Tena tiako ianao, za nompo anao, za hiaraka aminao fa tena mahafinaritra ny fitantananao. Aleloia. Zany ny tanjony. Ary tsy nahafafa mihitsy Jesosy nanao fahagagana teo amin'ireo tanàna ireo, tao a Korazina, tao a Betsaida. Ary ilay tanàna anankiray ary Kapernaume dia nanatombo tamin'ireo satria tao a Kapernaume anisany nanaovan'i Jesosy fahagagana betsaka indrindra. Ary Kapernaume dia tsy mba tanàna tsotra tamin'i Jesosy fa tena naka ny fony mihitsiny. Satria Jesosy eretinao fa Jesosy rehefa lehibe dia nifindra trano izy, nifindra monina izy. Taloha izy tao Nazareta. Dia rehefa nifindra izy nanao déménagement ohatranay io zany Jesosy dia nifindra tao a Kapernaume. Ary Kapernaume ny tanàna ny teneniny hoe tanànako. Na jezika amin'ny Matthieu 5. Dia tsara ny Matthieu 5 andininy voalohany. Solomary dia niverenan'i Jesosy tany Galilea sy nanasitrana ny lehilahy marary paralysisy. Andininy voalohany, ary ny olona natsambo kely izy dia nita ka tonga teo an-tanànany. Teo an-tanànany. Izy io tanànany io Kapernaume. Tanao faritany mihitsy tiany. Nanorenan'ny fonenany satria tena tiany tanànan'ny Kapernaume. Izay tanàna ngeza be misy seranana, misy rehetra tena hampahazo ainan'i Jesosy tena tiany ny tanànan'ny Kapernaume. Dia tao izy no mipetraka, dia tao izy teo izy vao tonga izy dia hitanao io amin'ny toeran-tantara fa nanasitrana an'ilay lehilahy paralysy, ilay paralitika izy. Ilay lehilahy voan'ny paralysy tao Kapernaume nanasitrana an'izany. Manao fampianarana izy vao avy namoky olona tsy midimy arivo izy dia nody aingana tao Kapernaume. Tanàna tsy fony.
Ary le fanontaniany tary hoe ary ianao ary Kapernaume ary saratra hatrany an-danitra va ianao satria efa nanomboka nasandratra ihany ty Kapernaume ty nipetrahan'i Jesosy nahazo ny fony dia nataony niavaka tamin'ny tanàna manodidina Kapernaume fa ho Jesosy ho asandratra avy hatrany an-danitra va ianao satria n'inona nanomboka nyrehare Kapernaume io fahasandratra Jesosy tsika tsy ange tiany Jesosy tsy ange olona zanak'Andriamanitra ho atsika fa nareo sitrana tamin'ny aretina ny zavatra nendrasan'i Jesosy tamin'ireto olo reto ry havana dia tsotra ny fankasitrahana. Inona ny fankasitrahana? Ny fanaovana soa, fahamaliana soa. Ny tenin'Andriamanitra ry havana miteny hoe valio soa ny ratsy. Ko mainka ve mba soa ve ry havana dia valiana ratsy? Ngamo dia efa madika ohatr'izany le izy. Inona no raisiny Korazina sy Betsaida ary Kapernaume tamin'ny Jesosy? Fahasoavana foana, valim-bavaka, fahagagana, fahavokisana, fanasitranana rehetrarehetra azo tao amin'i Jesosy. Fa niandry ihany Jesosy. Inona ary ny vokatry le fanasitranana natao? Inona ary ny vokatry le tena zavatra tena hetsika nataoko tamin'ireto tanàna anankitelo reto? Tena tsisy fiovam-po. Jesosy tsy hoe nanenina fa nalahelo izy hoe tsisy vokan'le zavatra natao. Ohatrany hoe namafy voa fa lasa ny voromanidina daholo. Tsisy namokatra nateray azy. Jamba sitraniny lasa mpanompon'Andriamanitra. Vehivavy janga navelany ny elony lasa mpanompon'Andriamanitra. Fanompon'ny Korazina sy Betsaida ary Kapernaume tsy nitsahatra ny nanaovany zavatra fa jilamboty ihany, jilambavy ihany, mpaniratsira ihany, jejo vavy sy jejo lahy ihany, mpijangajanga ihany, mpiteny ratsy foana. Jesosy hoe tamin'izany vao niteny mafy ny tanàna izay naovany ny akamaroan'ny asa lehibe izy satria tsy mibebaka ireo ka nanao hoe anao tsy mibebaka akory nandray valim-bavaka fa nandray fanasitranana fa tsy nitondra ninina ara-panahy na nibebaka aza tsy nataony na nibebaka aza tsy nataony. Kinona moa ny asan'Andriamanitra ho ataony? Fibebahana aza tsy nataony. Dingana voalohany kely havana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia ny fibebahana fa tsy nibebaka ireo olona ireo nefa nanaovany zavatra. Teo amin'izay Jesosy nanenina hoe raha ohatra zany ohatrany hoe mampiasa vola zao tsika, mampiasa vola tsika ohatra zany tsika mpanambola be dia ampiasa vola tsika dia ampiasaitsika ohatra ao atsimo any Madagasikara ohatra ampiasaina ao Tuléar ny vola mikafana zavatra dia ny olana nefa mikafana fambolena sy ny sisa atao amin'ilay izy nefany maina be ny tany tao tsisy orana tsisy n'inona dia maina fotsiny le vola rehetrarehetra izay nanaovana nampiasana vola maina tao fotsiny very fotsiny zany ny vola hoe mitondra masomboly 2 tonnes ho ambolena ao atsimo nafafy tsisy namokatra naray ary teo vao tonga saina hoe tak izay ohatra tany Antananarivo ohatra ny Nalavory no nafafy reto masomboly reto faratany tena ohatr'izay efa vokatra tsy vokatra satria sady misy orana ny tany lemaka tany mamivokatra. Zany hoe nanenenan'i Jesosy izay rehetra nataony tato amin'reto tany reto loza nge zany ry havana ary teny Jesosy ny teny loza anao
tsy veda be manenina ozy jesosy fa tena taminareo kosa tena nanenina zava-doza ry havana zany za tena mampahery anao androany ataovy ny hevitra rehetra mangata amin'Andriamanitra mba tsy hoe sanatria hanenan'Andriamanitra nanasiana soa ny fiainantsika zao ry havana nalefa tao Korazina sy Betsahida Kapernaoma reo fahagagana zany hoe reo fahasoavana narotsaka tao nefa rozy izy raha mba tany Tiro sy Sidona nefa reo Tiro sy Sidona reo hitan'i Jesosy hatramin'izay fa nijereny fotsiny reo ilay tanàna lehibe ny Fonikaina reo tanàna Tiro sy Sidona reo tanàna ngeza be matanjaka be tanàna efa ela be misy seranatsambo misy varotra misy niaba etra sy ny karazany tanàna ngeza be nijeren'Andriamanitra fotsiny reo hatramin'izay feno famoivoy ny mpanao afera tanàna matanjaka sy ny rehareta amin'ny fahatanjahana rabola Tiro sy Sidona dia nijeren'i Jesosy fotsiny reo tsy nanaova ny fahagagana navelany tao vitany volany sy ny arenany ny fahagagana raha vita ry havana malala dia tsy fantatra ahoana ny fomba nenan'ny olona tao ny olana misy ny aretina misy fa nijeren'i Jesosy fotsiny hoy Jesosy hoe mavita anareo ny vola fa ataovy tsy fantatra mety mahafatra dokotera traiza tsy fantatra ny vola misy fa Andriamanitra tsy teo fa tany amin'izay Jesosy sy vonanenina sy nalahelo eritreretiny hoe lasa nalahelo any Tiro sy Sidona Jesosy noho ny nataony Korazina sy Betsahida ohatra zany enonina tsara fa tsika reto dia nanehoan'Andriamanitra ny fahagagana nanehoan'Andriamanitra ny heriny tsy za rery mety boka ny trosa taloha fa misy olona boka ny trosa ary za tena variana tamin'ny tantanan'Andriamanitra ny fiainako ny trosanay efa ho 1 miliara tamin'izany efa tenenay anareo eto foana ary tsy mamenatra anay zany ny trosanay mivady efa ho 1 miliara tsy migadra na herinandro ary tsy migadra tsy niditra an'izany fonja zany ny tenako ravana violon ny dirako fa za mahita olona manao chèque sans provision tamin'izany 1 500 000 FMG 300 ahoana moa zany 300 000 ariary telo hetsy to dia migadra ilay tamora telo hetsy moa zany chèque sans provision na telo hetsy to dia ilay tamora mihinana mangazo misy olona mamolava ohatra ny sasany aminareo mamolava taloha fa dia matory atatatra dia lasa katara misy ny sisa dia lasa daladala dia mamono zanaka dia tsy fantatra tsony mamono vady sy ny sisa fa jerenao enao koa mba ohatra zany fa nisy zavatra nanasoran'Andriamanitra anao tao anatin'izany fotoana zany ozy izy tsika hoe mahita ny olona anaty olana tsika izy tsika indry raha mba io mantsy zao no mivavaka ohatra ny mivavaka tamin'izay tanaty olana tsotra ny fiainan'io olona io misoran'Andriamanitra ianao fa ianao nasian'Andriamanitra no kasian'Andriamanitra dia natsapa ny vavaka sy nitady an'Andriamanitra fa misy olona ny anatin'ny olana mitovy amin'ny anao ihany tsy mahatsiaro izay Andriamanitra fa mifamoiza-pony namany Tiro sy Sidona ny anaran'ireny olona ireny fa ianao kosa nomena fahasoavana manokana ry Korazina sy ry Betsahida saingy indrisy fa tsy nety ny bebaka itsika jerenao zao ohatra akaiky ngeza be mihitsy ary misaotra ranabavy sy Israely tsika tao anatin'izay fizarana zay izy rehefa tsapa fanisy zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany dia nahazo an'evan'ny bavaka izy nidingana nataony voalohany niditra batisan'ny fibebahana izy zaho izy hiditra amin'ny ranon'ny batisa zay ny fibebahana niala teo amin'ny toeran'ny Korazina sy Betsahida anabavy sy Israely
mba tsy tratran'izany hoe lozanao ry Suzel efa tsy tratran'izany tsony zao Suzel efa nibebaka izy fa vita ny batisa alleloia ary manonotra mamaly fitian'Andriamanitra manao asan'Andriamanitra Betsaida sy Korazina nalery marary dia nisitranina dia natanjaka dia naninona lasa amin'izay vao be nanotany teo aloha tsy natsiaro izay Andriamanitra akory tsy natsiaro izay Andriamanitra akory tsy fantany fa Jesosy miandry hetsika tahaka ny nataon'ny ranabavy Suzel zay rehefa nanomboka nitahian'Andriamanitra koa dia nangetaheta hoe Jesosy ny androko sisa rehetra ny poko anao alleloia voadiny mivady zany hoe ny andro ny sisa rehetra Jesosy anompona ianao nanomboka teo dia nangetaheta amin'izao anao asan'Andriamanitra ary izay dia tsara fantatrareo averina foana fa ny anaovana asan'Andriamanitra eto tsy fitadiavam-bola fa ny anaovana asan'Andriamanitra eto dia fanonerana izay efa azo sisa alleloia alleloia misy fotoana reradreraka ianao dia ohatrany hoe tena miezaka ihany nefa ianao hanao fandarina satria maninona satria ohatrany tsy vitanao nipetraka eo Jesosy ny zavatra nataonao taminay ve dia izay aretina kely ty ve Jesosy dia anajanona ilay fandarana izay asa fanompona mba napetraka ao eto aminay za tsy Korazina ary za tsy Betsaida Kapernaume saika tafita teo Jesosy no mipetraka tiany Jesosy tonga ao an-tranon'i Jesosy ny olona mangataka fanasitranana mangataka fitahiana mangataka zay rehetra azo angatahany saingy izao mahazo ny olona dia arahan'i Jesosy maso tsisy ninona miova eo amin'ny fitiavany an'Andriamanitra tsisy rarahiny zany raha tsy nomena teo indray ary izy ny vao mety hanenjika teo Jesosy hoe ianao ry Kapernaume asandratra hatrany an-danitra va ianao diso hevitra ianao hieritratra ny amin'ny fiaina-tsity ianao satria naninona tsy nahaina nararoatra fa nimbavaka firy zay no raisinao tamin'Andriamanitra fa nimbavaka firy zay ary ty foana zavatra tena mba tena hisy tomako ny sainareo rehetrarehetra ry havana malala rehefa mitenitsika eto ivavaka hitondram-bavaka tsika tsy ansana fitondranam-bavaka dia tonga tsika rehetrarehetra tsy ratsy zany tonga ava eto zao misy karazan'olo loatra zay izy rehefa talata izy misy fotoana izy tonga teto tamin'ny talata satria izy nyetrehatra misy fangataham-bavaka itsy izy dia lasa indray aloha izy dia rehefa talata hafa indray izy tonga eo satria eo ihany misy fangataham-bavaka ny ankoatra tsy dia misy raha izy satria ankoatran'ny talata matsy dia misy teny matetika aza mihina kisoa aza manao an'izao aza mitseditsedo zao dia iny tsy tian'ny olona mino an'iny za tena teteny aminao raha eto amin'ity fandarany tenao mandray valim-bavaka dia tadiva ilay Andriamanitra izay toriana aminao mitory amin'ny alalanay tsy fanasitranana ho anao ihany fa ny didy aman-dalàna ho anao ihany koa Andriamanitra ray io dia tiako tenenina zany dia zao tsika tsy hoe mividy lohan'omby dia ny tandrony ihany no atsika fa ny masony tsy ilayntsika fa rehefa lohan'omby ray dia lohan'omby anankiray misy olona mieritreritra ny hametsifetsy an'Andriamanitra araiko fotsiny ny valim-bavaka fa tsisy rareko izay momba azy tsy mbola nisy Andriamanitra vao fitaky ny olona zany hatramin'izay ny ainana za tena teneniko anao ary hijoroko vavolombelona ary ampahirezako anao fa misy valim-bavaka eto amin'ny fandarantsika eto misy eto fa eto koa misy Andriamanitra mampianatra eto alleloia zay tsy afaky ny anara-maso an'izany
manahoana ary anina zao mba nahazo valimbavaka efa nitahiny tompo tamin'le valimbavaka iny tsy fantatray zany sady tsy manam-potoana an'izany zay fa tsara fantatrao fa mijery todika ny fiainanao Andriamanitra. Aza dininao zany fa mijery todika ny fiainanao Andriamanitra. Zafady tompoko. Ary mijery izy hoe manahoana ianao. Manahoana ianao. Ny zava-doza ry havako zany Jesosy manenina ny zavatra nataony tamin'ny olona anankiray zany. Eto dia zay miteny Jesosy fa lozanao ry Koraziny, tsy resaka fotsiny zany fa tena ataoriny anio tsisy tsony ny tanàna ny Korazina, tsisy tsony ny tanàna Betsaida, tsisy tsony ny tanàna ny Kapernaomy, tsisy tsony ireo. Nalaon'i Jesosy tsy nisy. Toy izay naninona? Toy izay nandrombaka fotsiny ireo zava-tsoa avy teo an-tanany fa tsy nisy ninona vokany teo amin'ny fiainana. Jesosy nanolotra ary inona? Io zany tena ilany. Tena misy an'ilay teoriteny hoe azana tena tsy nana aleloia. Mahafinaritra zany. Mahafinaritra mijona olombelona. Jesosy anatina fahasahiranany tsika, anatina filana valimbavaka tsika, nampiandrasiny Jesosy hafiriana ianao 3 taona, 4 taona, 5 taona. Vetivety ihany ianao tena azo. Ary 4 taona zao ianao nefa mba nieritreritra zany mba hatandy hiditra amin'ny ranon'ny batisa. Misy atrabe tahaka izany ve nanaovan'i Jesosy ny valimbavaka taminao? Tsia. Tenenina fahamarinana antsika eto, aza manao an'izao reto. Toy izay hoe miala tsikelikely. Tsara raha matarado le pataloha tena ialako tsikelikely. Iza Jesosy nanaona moa io olona io tamin'ny entina bavaka. Nomenao tsikelikely le valimbavaka sa mba tonga dia efa mba nomenao tamin'le tena indray mandeha. Rehefa anatanteraka sitrapon'Andriamanitra tsika tsikelikely, fa rehefa handray ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny eo ihany, tsy mahandry tsika. Tsy mahandry tsika. Roviana ihany efa ela ny nitarenako Andriamanitra. Ka teto nomen'Andriamanitra meloa, nomeny Jesosy meloa ny Korazina sy Betsaida, fa nijereny sisa ny taorianany. Tsy nisy ninona lozanao amin'izay hozy Jesosy. Ry havana malalo. Betsaka ho azy olona hitako nanao tsinitsinina valimbavaka izay. Narary ny diabeta ilay rahalahy. Rehefa diabetika moa dia betsaka ny zavatra dia tonga tao am-piangonana nefa tsisy ninona azo nohanina intsony. Tsy mahazo mihinana zavatra loza rehefa be dia be zavatra tsy hohaniny. Metra tany no entina mba afaka sitrana somatsara afaka tsisy diabeta intsony. Nanompo an'Andriamanitra, nanao mpanompon'Andriamanitra. Lasa ny fotoana nomboka ny lamindamina, andeha ny herintaona ny 2 taona, tsy tatsony mihitsy ny diabeta, milamina tsara. Manomboka ny hevitra tsikelikely, manomboka tsy tonga manao sabata, tonga ny anjara asa fanompoana mitady fanaritra sy manao ny asana diakona, manomboka za tsy afaka fa dia taratara vao tonga dia manao tsidipahatra dia tonga dia tsy tonga dia tsy hitatsony amin'izay. Ny ahitana azy sisa izy verina any amin'ny bara, loza tena loza. Verina misotro toaka ny rahalahy. Fa ny zava-doza dia izao. Ny verina ihany koa ny diabeta. Ary le diabeta ny verina io dia namono, tsy tena mono. Tena tonga dia maty tonga dia niakatra ny diabeta veto anaty fotoana fohy, dia maty. Dia raha ohatra zany nisy olona nahita efa ela be dia hoe marary mafy tena saiko maty ny diabeta ilay olona, dia tsy nahita azy nandritry ny ela be, dia nahita azy maty ny diabeta amin'izay, dia tsisy ninona niseho teo amin'ny fiainana fa narary mafy dia maty. Tsia, efa nisy fahavelomana tao anatin'izay, nisy fanasitranana ngeza be tao anatin'izany, efa tsisy tsony zany. Saingy izao tratran'ny nahazo an'ny Korazina sy Betsaida, lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida.
teo Jesosy nanenina tak'izay nataoko tany Tiro sy Sidôna fa raha Tiro sy Sidôna ry havana misy olona any tena teneniko anao ary tsika rehetrarehetra anisan'izany hoe tena misy olona mpisotro toaka be mihitsy no kasihan'Andriamanitra dia lasa liova fo rahalahy anankiray mpiara-mivavaka taloha izay mamy lavo zany tsisy andro tsy mahamamy sady izy rehefa mamy dia miady aman'olona izy eo ampediana aman'olona eo mihitsy dia fampitaritarika amin'olona amin'ny hiditra erakelatrano mahely ireo am-piangonana elona koa zany izy zany dia voakasiky le hira mbola mamy dia miditra atao am-piangonana sady petraka ery amin'ny farany ireny eo mamy be mihitsy fa nataony lasa fanao miditra ao am-piangonana nanomboka voakasiky ny tenin'Andriamanitra niala tamin'ny toaka miditra ao am-piangonana amin'izay fa tsy misotro toaka tsony nanolo tena niditra amin'ny ranon'ny batisa lasa tekona tomany foana zany mieritreritra ny nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana zany angeravana tsaroan'i Jesosy Tiro sy Sidôna hoe raha Tiro sy Sidôna nanaovanao ohatry nanaovanao dia ohatran'io lehilahy mamy lava tena toritory fo amin'i Jesosy io ry havana raha vao mangatsitsika isika raha vao ataontsika tsinitsinina ny fanasitrana nataon'i Jesosy atsika dia tadidio fa hanenenany ary malahelo raha tsy lavitra noho isika izy misy olona any amin'izao fotoana izao tsy mety meny tenin'Andriamanitra any amin'ny barany foana izy dia avelan'Andriamanitra kely any izy aloha fa aloha ny mikarakara anao aloha ny mikarakara asenao satria tsika naninona tsika mora nitodika fa raha ohatra tsika sitrana misy aminareo tetinkery havana teny efa araka tena mampino hoe maro zay olona saika maty teto izay no Jesosy alaony mbola mety tsy mety sao dia amasiny ny tena aza atao sangisangy zany mihitsy nareo efa sitrana entinambavaka eto nareo dia tadidio fa ao aorianan'ny fanasitrananareo dia misy hafatra foana ataony amin'ny vady dia mifototra amin'izay teneny mampiony zay zaverina ny taloha ntsony ampy izay misy aminareo tena efa saika maty teto misy aminareo efa nahita fanahy fampatesana efa tena hoe saika maty dia zay manavatra fa hoe azo manao an'izao ntsony adiny io le ohatra izao sy ny sisa fa misy dikany ireny fa raha vao ataontsika tsinitsinina amin'izay io ma tsy ao anatin'ny fotoana fo io fa io eny am-pandehanana eny dia tsika mieritreritra eny am-pandehanana eny dia adinidin'Andriamanitra eo mihitsy ny manomboka jeren'Andriamanitra kaiky atsika hoe nanahoana miaratsiny hoe nanahoana ny vokatry ny fahasoavana sy ny fahagagana sy ny fanasitranana nataoko tamin'ity olona ity irahany fotsiny antely manahoana izy ihany izy antely mbola mipataloha ihany mbola manao an'izao ihany zany ve ozy Andriamanitra manao ohatra ny ranam-pahafisoameva teto ny terminus ozy izy isoameva io izy moa nohatra eto ditako ranam-pahafisoameva io dia zao tamin'izy voan'ny tonga teto amintsika teto aretina mantsy aretina sy efajorovobe teto fa aretina dia vady tsonody sy aretina no natongavany teto fa nahitan'izy io ataloha izy Jesosy ahoany ty Tiro sy Sidôna be ty Jejo be mihitsy tena fafa be tena ohatry ny re salibakolo re mihitsy ny soame Jesosy mbola hoely afaty ny fihevitra sy fihevitra reo ny ten'Andriamanitra fihevitra sy fihevitra reo izy Andriamanitra araka ny teniny teto ny terminus niova izy tanaty fotoana fo niova izy mandraky ty androany io izy io miaraka amintsika izy mbola meva ihany na tsy manao an'le izy tsony ary taloha izy tena soa meva tena
fijerina tsikitsiky zay anaratra ty molitra detotry izy eto ny telo minusy fa mbola soameva ihany ny soameva satria tafian'Andriamanitra ny voninahiny raha mijanona ohatr' zay zao izy a de tsy azo an'izany teny zany mihitsy hoe lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, ary tsy ho anenenan'Andriamanitra ny zavatra zay natao taminy. Alleloia. Satria maninona? Satria raha tany Tiro sy Sidona zao izy ny asa lehibe zay natao taminareo de efa ho nibebaka ny ela tamin'ny lamba fisaonana sy tamin'ny laveniny reny. Zay zany le zavatra tokony natao. Azonao le point. Lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida. Fa raha ohatra ozy izy a tany Tiro sy Sidona ny asa lehibe zay natao taminareo de efa ho nibebaka tamin'ny lamba fisaonana sy laveniny reny. Zay zany le zavatra mba nendrasan'i Jesosy, nibebaka tamin'ny lamba fisaonana sy lavenina. Zany hoe naneritry tena. Zany hoe tena niove. Claude Ravelard soa zany zao andro vitako teto tonga solo ianao faly be zay mahitanao. Alleluia. Ny ten'Andriamanitra hoe raha i Tiro sy Sidona natao andreny de ny zavatra nataony nibebaka tamin'ny lamba fisaonana sy lavenina izy. Milatsiny tompoko aloha sy narano kely fa mahina ny tenda ny anton'ilay kohaka. Alleluia. Eny tompoko. Zay zavatra tokony natao. Iza zany nefa nanao an'izay? Raha nanao an'izay zany nareo bebaka tamin'ny lamba fisaonana sy tamin'ny lavenina fa tsy voame midingindrando de tsy hanenenan'i Jesosy. Azonareo izy. Fa lazaiko aminareo izy fa ho moramora kokoa ny amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana ny aminareo zany hoe zao. Hitanao ny olona efa nahazo falimbavaka, ny olona efa niova fo nanaovan'Andriamanitra fahagagana de tsy mitovy ny amin'ireny olona tsotra tsy nataovany ireny. Ary amin'ny andro fitsarana reny olona reny mba omen'Andriamanitra ny mety anjarany. Fa ianao izay efa nisitraka sy nigoka ny fahatsaranaandriamanitra ny falimbavaka izay tokony omena ny hafa fa nanaitsika amin'ny fitsarana hoy ny tenin'Andriamanitra. Eny ozana na vavy Suzana teo tsy mampitahotra anao ty toriteny ty, fa za tena miteny hoe mampitahotra ty toriteny ty ary tokony ampisaina antsika rehetrarehetra ty toriteny ty fa ho moramora ny amin'ny Tiro sy Sidona ny amin'ny andro fitsarana no ny aminao no ny amintsika. Tsy vady raha manadino anao tsy mitsinina ny asan'Andriamanitra zay aseho teo amin'ny fiainantsika isika. Eritreretinao fa Kapernaume efa tena nanomboka nasandratra Jesosy Kapernaume, nataony tanànany, nanomboka namboamboarina, nanaovan'ny fahagagana, nanaovan'ny zavatsoa. Izy hoe hieritratra any amin'ny fiainantsika ianao. Fa raha mba tany Sodoma no nataony asa lehibe zay natao taminao dia tsy ho naharitra mandrak'androany, loza zany. Saingy tsy mahay hitanao reto Korazina, Betsaida ary Kapernaume, tsy nisy hafa akory nandevina andreo. Fa levona fotsiny tsy hitanao nahoana reo, fa levona. Zany hoe zao, saingy Sodoma no levona tamin'ny hafa, fa i Kapernaume nanao izay nampalelo an'Andriamanitra. Tsy levona tamin'ny hafa fa tsy hita fotsiny tanaty saritany so, zany hoe levona ihany koa. Raha ohatra zany nahay nanery tena Kapernaume, raha nahay nanery tena io teny ranavavy miaina mahiny so io marina zay nomena be dia takina be zay. Nataonao inona le talenta volafotsy? Nataonao inona le izy? Nalevinao ve sa nampitombonao? Moramora izy nitsarana ny Sodoma na dia samy efa nilevona ary no nitsarana ny Kapernaume. Ary avana mazava ny tenin'Andriamanitra androany.
mazava ny ten'Andriamanitra androany a izay milaza amintsika manao hoe andao a raha nisy ny fahasoavan'Andriamanitra izay fandraisitsika dia andao isika rehetrarehetra ayame voninahitra an'Andriamanitra, andaontsika hiara-tena hoe akasitraka an'Andriamanitra tamin'ny zavatra izay efa nataony. Andaontsika hiara iaiko hoe za Andriamanitra, za raha toy izao dia tsisy afa-tsy avy taminao ary tsy mba ataoko verimainy zany, tsy mba ataoko verimainy zany fa tena anompoko anao. Tandremo ry havana, tsara ianao entinam-bavaka ary tena hivavahana ianao ahazo valim-bavaka, fa mahaiza mitahiry valim-bavaka. Nahazo zava-tsoa tamin'Andriamanitra ianao dia atao izay mahafaly an'Andriamanitra, atao izay mahafaly an'Andriamanitra. Za ry havako a, efa niteneniko anao foana ty fa mbola averiko indray andro any. Rehefa ananan'olona trosa ahako, averiko foana dia efa nafantatra toerana fa misy olona vaventy mbola tsy nafantatra. Dia nisy olona anankiray izay a, izy manam-bola betsaka indrindra taminay. Zany hoe izy zany ny tena natahorana indrindra tamin'ireo tompo-trosa rehetrarehetra izay misy 450 tamin'izany fotoana izany, 15 taona lasa, 19 taona lasa. Dia natahotra mafy tamin'izany hoe raha io no mitory dia vetivety kely dia migadra. Dia niany nataoko tonga aloha, dia izao mba niteneniko azy hoe nalovako taratasy. Nanao taratasy fotsy ara-dalàna, misy soratanana, daty, anarana, adresy, sisa ho an'Andriamatoa, zao. Izaho Rakoto Salama Rado dia manaiky marina fa hanananao vola zao. Tiako no milaza aminao fa tena naka ny volanao io a, nefa koa dia lazaiko eto ankehitriny fa tena tsy vitako mandoa azy. Ny angatahako aminao dia izao, aza gadraina fa ity kosa manolotra ny tenako, tena zany mihitsy a, ity ny tenako atolotro anao a, ohatrany tamin'ilay andro ny andevo taloha ireny zany e, hoe vidy andevo dia atao manao ny zavatra rehetrarehetra izay tianao ampanaovana, ohatrany tao amin'ny baiboly ihany koa. Ity a manolotra ny tenako anao dia ataovy izay tianao, ampiasaona na mifohatra amin'ny firmaraina, dia manasa ny tomobilinao, dia mamafa ny kirarona menakavy, dia mandeha miantsena, dia mibata ny hirakiraka ambarivon'ny andro. Fa ny angatahako aminao fotsiny dia izao, meo sakafo ny vady aman-janako a, meo akanjo a, dia za aza gadraina. Fa miasa ho anao mandra-pahafaky ny trosako aminao. Natao an'io zao a, sy miavina ara-dalàna, Rado Rakoto Salama. Nateriko amin'ilay olona tia ny taratasy. Fanolora-teny zany ry havana, mba tsy gadra. Aleoko zany manao piasa an'iny olona iny mandra-pahafaky, tsy fantatro firy taona ny miasa ao. Dia aza manontany tena ianao mahita nahitanao eto foana isan'andro. Fa satria nafahan'Andriamanitra tsy hanompo an'izany olona izany afa nafahany tamin'ny trosa, donc izany rariny raha hanompo an'Andriamanitra izay hanaovan'Andriamanitra eto. Na androany ahako mahare antsin'Andriamanitra, maharay révélation manaova ianao alim-bavaka androany tontolo, aza matory zao dia izao fa toy izao alim-bavaka io, tena ho ataoko izany, tena ho ataoko izany. Satria manino hanompo olona arisaky ny nataoko, ko ny hanompo ny Andriamanitra no tsy ataoko. Alleluia. Na 5 tsika ny teto, na 20 tsika ny teto, na 30 tsika teto, na 40, ary na 50 ary nareo ny eto ankehitriny 80. Mety mbola ho tafakatra 100 tsy fantatra izany, fa tsy izany ny any jereko, tsy nisy anareo ny jereko, tsy nisy anareo ny jereko, fa ny zavatra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako, ary tsy faninanako amin'izy io.
hoe ay anina manaotra zao dia mba manaova koa nareo an'izao sanatry izy raha nanomboka ny ainganao zao fandaran'izao zay tsy nijery hoe izy ary anisan'ny tsy dia tara ihany ka amin'izao fandarana zao nanomboka n'izao live zao tany amin'ny 2018 tany a mbola tsy dia betsaka nanao an'izany tamin'izany fa io miainga tsy niainga avy amina hoe zavatra nataon'olona no alaina tahaka sanatria fa niainga avy any anaty ina ny azoko ataonao Andriamanitra tsy tiako ary tsy foko raha ty amiko Jesosy ny teny hoe lozanao ry rato lozanao ry mampionina fa ny faniriako dia zao hoe mba hahita Andriamanitra hoe mba nisy zavatra nataoko an'ity olona ity nataoko tamin'izy mivady reto inona no mba ho ataony aoriny azany no ataonay dia tsotra raha mbola velonaina koa raha mbola velonaina raha mbola meny fahasalamana heri-tanjaka raha mbola misy ny connexion dia ho hitanao eto foana izay zafady tompoko alleloia dia mahay resitsika rehetrarehetra mety saika nanao tsy rambony ianao talohan'izao fotoanan'io izao aza vela miteny Jesosy hoe lozanao ry Betsaida lozanao ry Korazina lozanao ry Kapernaomy aza vela miteny an'izany izy fa ataovy mahita izy eny aminy fa nanisy soa azy ianao nanisy soanao izy dia mba iny ianao mba hamaly fity azy ihany koa ho voninahitry ny anarany misaotra antsika naharitra ny hatramin'ny farany matoka fa nankasika sy namperitreritra anao izay toriteny izay dia midira ary amin'ny ranony batisy midira amin'ny batisan'ny fibebahana fa saingy le davatra ny tenen'i Jesosy to hoe raha reo izy izy ny nanaovana azy dia efa bebaka ela tamin'ny lamba fosanina sy laveniny ireny misaotra andranam-bavy ty anahy amin'ny famitinana ny toriteny Andriamanitra ny manakaipasoavana maly fity anao raha nabavy tsika rehetra iaranao antirity ara isaintsana an'izany hoe raha zany toy izao Andriamanitra dia satria noho ny fahasoavanao noho ny fitiavanao misaotra antsika nahatry ny hatramin'ny farany
Rahantsika vavaka zany toriteny zany ry avana malala tsika rehetra amin'ity androany ity ara hiteny hoe Jesosy tsy tianay ho tonga aminay zany teny zany tsy tianay ho tonga aminay Jesosy zany teny zany hoe lozanao ry korazina lozanao ry betsaida dao ry avantsika hiteny hoe mbola tsy tonga zany fotoana zany hitenan'Andriamanitra atsika amin'izany mbola manam-potoana tsika fa atsika miteny hoe Jesosy io indro alleluia anonotra sahady zay rehetra efa vitanao tsy amela irery tsy amela ho latsaka tany izay rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako alleluia ivavaka tsika amin'izao fotoana zao misaotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity misaotrany amin'ny teninao izay tonga taminay tamin'ity androany ity misaotra Jesosy satria tena tsapanay fa tetanao niaraka taminay misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao ary matoky sy mino fa ataonao mamoa any anatin'ny fon'ny olona tsirairay avy zay tonga eto izany toriteny zany androany Jesosy zay mangataka hoe engane mba ovangin'ny tananao mahery hokasihan'ny tananao mahery ny fon'ny tsirairay avy tao anatin'ity fotoana androany ity mba tsisy na dia ray aminay reto Jesosy satria tsisy taminay reto tsy ka tsy nandray valim-bavaka avy aminao mba tsisy aminay reto atongavan'izany teninao zany hoe lozanao ry korazina lozanao ry betsaida Jesosy io ampaherezo izahay amasino aza velanao manao takany betsaida sy korazina ary Kapernaum zay fa ataovy mahita sy sitraka eo anatrehanao ataovy mahafaly anao ataovy mahafaly anao hatrany Andriamanitra ataovy mahafaly anao hatrany Tompo ny fanoratenanay Andriamanitra ny fanomponay Andriamanitra apetraka eo am-pelatananao apetraka eo am-pelatananao amin'ity androany ity fa io zay tsirairay avy ataovy mahay mamaly fitianao Andriamanitra Jehovah Andriamanitra amindrao fo
raha nisy tsy nety amindreo fotsy Andriamanitra raha nisy ny tandrevaka zay mety natao ifonanay eto anatrehanao zany fa teo eo foana zay Jesosy fa tsy tianay zany hoe matahotra zay sao ho foana tsy ho hita takany Sidona sy takany Korazina sy Betsaida sy Kapernaum Jesosy mangataka Jesosy amin'ity androany ity avereno ny tsirairay avy Jesosy io milanao zahay miandrandranao zahay raha miala aminao zay tsy ny valim-bavaka ihany no mety ala aminay fa tahorana mihitsy ny amin'ny fiainana mandrakizay sotra Jesosy tehirizo zahay fehezitro tonga amin'izany mba tsy ho verimainareo valim-bavaka zay fandraisina taminao reo fahasoavana isan-karazany reo fitahina mahagaga fitahina mahatretrika ny fanasitranana ny valim-bavaka ny fanafahana sotra Jesosy malalo reto zay mbola manamafy androany fa hiaraka aminao zay ary amin'ny voninahitra anao ny androny sisa rehetra anomponay anao misy sotra Jesosy malalo halleluja dia vorosiny satana faritro amin'ny rano azy afaka hitsainiko anaty litera ray azy tamin'izay vonapafy tamin'ity androany ity mianaran'i Jesosy amen ivavakantsika ho an'ny firenena ampandrotsika na navavintsika Marijo ivavaka ho an'ny firenena teny tompo raha navavy Marijo tahiny tompo pasteur dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra mpanaraka an'izao fandarana izao hiaraka ivavaka tsika dia faly misaotra anao indray zay ry Jehovahandriamanitra rainay tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao mbola velom-pitsorana anao zay ny amin'izany teninao zany mahatonga saina Andriamanitra misaotra anao zay satria tena maro tokoa ny valim-bavaka zay fandraisinay avy aminao maro ny soa zay nataonao taminay indrindra ny famonjena zay vitanao anay teo ambony hazo fijaliana Jesosy nahatonga anay androso nahatonga anay anompo anao Jesosy nahatonga anay tena hoe tsy ala aminao satria raha lavitra anao tokoa zay dia potika ny fiainanay Jesosy androany tena hoe tsy tianay zany ten'Andriamanitra zany Jesosy ho tonga amin'ny fiainanay hoe anenenanao ny antony namonjenanay Jesosy fa androany tena hoe miezaka isanandro zay Jesosy ezaka tena hoe anonitra ny lasanay anonitra zay rehetra vitanao tamin'ny fiainanay zay satria lehibe tokoa ny famonjena zay vitanao anay lehibe ny fiarovanao lehibe ny fitiavanao zay nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy eto ary isanandro zay Jesosy mety kely ny zavatra vitanay fa miezaka izay Jesosy miezaka izay anompo anao miezaka izay fikitra aminao Jesosy malalo ary mangataka ny tananao mahery mba hiazona anay tsirairay avy mba tsy ho variana na ho vizana ny amin'izany fanompona sy fiarahana aminao zany fa tena ezaka isanandro dia tario an'izany fananao masina zany zay Jesosy tena anao araka ny sitraponao satria tsara loatra ianao tsara zay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay Jehovahandriamanitra tsara za fitiavana lehibe naseho anao tamin'ny fiainanay indrindra namonjenao anay Jesosy ary tsy ataonay sangisangy tsony zany amin'izao vaninandro faran'izao fa zany mahatonga anay eto Jesosy isanandro dia eto satria tsapanay ny fitiavanao tsapanay ny famonjena sy ny fahasoavana zay nomenao anay ary zay tsirairay avy reto matotaka zao dia tsapanay zany fa fahasoavana lehibe namonjenao anay dia ndreto zay Jesosy ampiasao arak'izay tianao zay tsirairay avy Jesosy malalo mba
ahafahanay mandova le fiainana mandrakizay raha ho avy eny amin'ny raha hoalanitra ianao dia mivavaka ihany koa ny fananao masina ny ikasika izay olona rehetrarehetra efa nanehoana ho voninahitra ao sy ny fahasoavanao teto Jesosy malala nefa mbola misalasala ny amin'ny fandrosoana ny hanim-ponina anao ny anaovana ny asanao Jesosy dia matoky androany fa le fanahinao masina mahery any anokatra masony sainy sy masony fon'izy ireny ahafahany mandroso mba tsy ho anenenanao ny zavatra izay vitanao tamin'ny Andriamanitra fa mba tena hoe andray fahasoavana avy aminao izy ary tena hoe androso ka hanompo anao ary ianao ihany koa dia tahiry azy mandra-piavinao eny amin'ny raha hoalanitra dia mivavaka izay ankehitriny Jesosy ho an'ny firenenay Andriamanitra maro tokoa amin'ny firenenay ny faharatsiana maro ny zavatra izay tena hoe miaratsy ary tahaka ny setroka eo ambavoronao Jesosy ny zavatra ratsy eo amin'izany firenena izany fa androany izay mivavaka isanandro mangataka ny famindram-ponao mandrakariva ho amin'izany firenena malagasy izany Jesosy ary mangataka ny fananao masina ihany koa tena hamangy ny fon'ny olona ikasika masom-panahin'ny olona tsirairay avy Jesosy tena hoe hitodika aminao mba hahatonga ny fitsaharanao amin'izany firenenana izany mba hahatonga ny fahasoavanao ihany koa hirotsaka amin'izany firenena izany Jesosy malalo mba tsy ho anenenanao ihany koa ny fahasoavana izay efa nomenao Jesosy dia le fananao masina miasa mahery amin'ny olona tsirairay avy ao amin'izany firenena izany mba ho tany sambatra tokoa le Madagasikara-nay Jesosy dia makasitraka anao izay ary mametraka eo pelantananao anay tsirairay avy izay tonga nanatrika teto Jesosy malala dia anao mbola hitaso omba ny fiainany tsirairay avy ary ny anjelinao hitoby manodidina anay tsirairay avy any amin'ny toerana rehetra izay misy ny tsirairay avy any dia voninahitra ny aho anao rery any tamin'ny fanatanterahany fotoana rehetrarehetra teto amin'ny anaran'i Jesosy nanaovako izany vavaka izany Alleluia Amen Alleluia matsiro izany vavaka izany matsiro izany vavaka izany raha vava Marizova dia mankasitraka indrindra dia ho tahian'Andriamanitra maly fitianao anie Jesosy dia mitombo fahasoavana dia ampiasanao hatrany any Andriamanitra tena mamy le vavaka dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery any misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa naharitra ny teto hatramin'ny farany raha tsy tetonareo dia nangingina rery teto izay dia mino fanampahery antsika ny fandarana teto androany ary raha mbola sy tonga eny amin'ny rahalanitra Jesosy dia eo anetindray antsika rapitso amin'ny lera takany teo ihany dia raha mbola velonay antsika tahian'Andriamanitra dia meo anetsika rapitso alina satria mahery daholo satria miatrika tontolo herinandro mahafinaritra be indray rapitso ary amin'ity alina ity dia alina fitsarana no entinao mamakivaky an'ity alina ity matory tsara tsisy mahelingelina anao ny anjelin'izao hitoby manodidina antsika tsirairay avy satria tahian'Andriamanitra rapitso indray ary mahery izy daholo tompoko